miarabantsika ry namana malala amity fionantsika ity. Namana malala sakaiza tsy foy, namana tena tiana any amin'ny toerana maro isan-karazana zay anarahanareo n'izao fandarana izao. Tiana ihany ny maneho fisaorana anareo fa be dehibe no mankasitraka, mampahery, manohana an'izao fiarahana mifampahery, mifampivavaka zay ataontsika izao fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ao anatin'ny lohahevitra mahakasika ny fankatoavana ihany isika. Ny fankatoavana n'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra. Zao nambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny Romanina 5:20. Apôstôly Paoly no manoratra ny an-dalanteny. Lohateny zany manao hoe mankatoa tanteraka toa ny Kristy, mankatoa tanteraka ohatran'i Jesosy Kristy nankatoa. Fa tahaka ny nanaovana ny maro ho mpanota noho ny tsy fanarahan'ny olona iray, no hanaovana ny maro ho marina kosa noho ny fanarahan'ny anankiray. I Adama sy Eva nanota, ka rehefa nanota i Adama sy Eva dia niparitaka teo amin'izao tontolo izao ny fahotana, ary ny vokatry ny fahotana dia fahafatesana. Zany mahatonga n'io fahafatesana miparitaka manerana an'izao tontolo izao, ary angamba azo lazaina fa efa feno, efa nandalovana io fahafatesana io avokoa ny tokantrano rehetra eto amin'izao tontolo izao. Tamin'ny alalan'ny fahotana zay ny ampitapita avy any amin'ny Adama dia nahatratra antsika ny fahafatesana. Nahazo tombotsoka nefa isika olombelona satria Andriamanitra nitady vahaolana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Raha mijery an'io Romanina 5 isika dia jereonareo anie ny fitanisan'ny apôstôly Paoly an'izany hoe nisy fahafatesana tonga kanefa nisy famonjeny fanavotana avy amin'ny olona anankiray, nisy fahoriana tonga nahatratra ny olona rehetra ny fahoriana kanefa noho nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy, dia azo vonjena isika rehetra. Nahazo tombontsoa zao tontolo izao noho ny fanatrian'ilay olona anankiray zay tena nankatoa tanteraka, dia ny olana zay tsy hain'ny olombelona mpanotavana kanefa novahan'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny fitandremana ny lalàna. Jesosy miteny amin'ny manao hoe raha tia ianareo hitandrina ny didiko, aiza ny toko sy andiny misy an'izay? Jaona 4:5. Raha tian'i Jesosy isika dia hitandrina ny didina. Nisy lehilahy anankiray niteny tamin'i Jesosy manao hoe ahoana ny ataoko mba handivako ny fiainana mandrakizay? Mpanan-karena izy io, hitantsika ao amin'ny Matteo 7:20 misy any tantara. Dia hoy Jesosy hoe raha te ho vonjeny ianao, tandremo ny didy. Mampirisika antsika hitandrina ny didy Jesosy Kristy. Ary Jesosy miteny manao hoe tahaka ny tandremako ny didiny ndraiko no mba tiako hitandremanareo an'izany didy izany ihany koa. Jesosy nilaza ny tenany ary naneho tamin'ny mpianany izao fepetra izao mba hazona ny famonjena. Andenge jerentsika zay voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe raha misy olona te hanaraka aoka izy handany tenany hitondra ny azo fijaliana ka anaraka. Ry namana, fankatoavana tanteraka no ilain'i Kristy. Ny fitandremana ny didy, fitandremana ny lalàn'Andriamanitra, ny didy folo, ireo baikon'Andriamanitra dia tsy tokony ho zioka ho antsika, fa tokony ho fifaliana ho antsika. Dia isy ve hiteny manao hoe tena mampijaly ahy zany tsy mangalatra zany, mampijaly zany tsy mamono olona zany, tsy mijanga. Dia misy olona dia sahirana ve? Tsy tokony ho izany, fa raha izany dia lasa zioka, lasa enta-mavesatra, ary tsy ho vita mihitsy izy io. Fa tokony mahafaly, misaotra ny tompo fa tsy namany mangalatra, tsy namany mamono olona, naman'ireny olona zay mitandrina ny sabata ireny, ary tsy zioka. Mankatoa tanteraka. Manasanao ary Jesosy androany, manasanao ny lanitra manontolo mba andinika tsara ny fandavantena sy ny nanaovan'i Kristy ny sorona ny tenany mba ahazontsika misitraka sy mandray an-tanana ny famonjena. Ilay fifaliana sy fiadanana izay Jesosy irery ihany no afaka manome azy eto ambonin'ny tany, dia tsy ho vonina ny an-dahantena ve ianao ka hafoy zavatra be dehibe izay ankamaminao sy tianao ka anaraka ny Kristy sy ankatoa azy, satria omeny antsika ny fiainana mandrakizay. Manome teny fikasana Jesosy, teny fikasana mampahery ao amin'ny Lioka 2:27 tapany fara. Lioka 2:27 tapany fara manao hoe izaho dia ho eo aminareo toy izay manompo. Ampahery
hiara-miasa amintsika anoana antsika ary tsy miady irery isika rehefa mitandrina ny didin'andriamanitra tsy isika rery no mitandrina ny didin'andriamanitra fa ny fanan'andriamanitra ao anatintsika manampy antsika makatoa tanteraka tahaka an' jesosy kristy mba ianao zany izaho ihany ko ny ao an-tranonao rehetra ny tokantranontsika rehetra dia hivavaka isika misaotranao zay jesosy malalo fa nanome ohatra ny fankatoavana ianao vitanao nankatoa ny lalàn'andriamanitra ny lalàn'lay ray any an-danitra nankatoa ny didy fo dia nanome ohatra ianao ka raha manolo tenao anao zay dia anampy anay mba hitandrina n'izany ianao ho fiainanao anay ny hitandrina ny didinao satria tianao zay amasiny ny fiainanay tsiraray avy taio ny manaraka an'izao fandarana izao na iza misy azy amin'ny anaranao Jesosy tompo amen.